Tanterahana ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana May avy izao kosa ilay hetsika herinandro ho an'ny kolontsaina izay tanterahana etsy amin'ny La City Ivandry. Nampahafantarana tamin'ny ankapobeny ary ny fandaharana asa ho an'ireo mpikarakara tao anatin'izany. Fitian'ny Lova Ramanantsoa kosa ny andindininy izay. Efa manomboka mahazo vahana ny fampahafantarana ny kolontsaina malagasy amin'izao fotoana izao ary miezaka hatrany ny ministera tompon'andraikitra ny ametraka izany kolontsaina izany amin'ny toerana tokony hisy azy. Amin'ity taona ity araka izany dia hisy ny herinandro natokana ho an'ny kolontsaina izay karakarain'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny vakoka, ka izany dia ho tanterahana ny faha 1/10 hatramin'ny faha 12 ny volana May izao. Betabe zavatra resana zany hoe kolontsaina manontolo mihitsy hita daholo. Any hoe ny hira, ny muzika, ny dia, ny sary, ny art culinaire tafiditra ao anatin'izy koa zany tontolo muzika raiky zany aseho ao anatin'izay semaine culturelle zay. Mandritry ny herinandro ilay izy le 16 zany hatramin'ny 20. Anisan'ny mandray anjara amin'ny hetsika ary ampahafantatra ny momba ny horonan-tsary fohy Ido na i Ludovic. Amin'izao efa betsaka ny olona mandeha mijery sinema ny anaty salle de cinéma sy mividy film amin'ny VCD sy DVD reny. Donc zany hoe efa hita hoe efa mipetraka amin'ny toerana zany le izy ny olona le cinéma tsy inona izay engouement ny olona mandeha miaraka amin'ny famille miara-mijery dia efa mipetraka ilay izy kanefa ndray mbola misy lesoka be ao anatin'ny fanatotosana horonan-tsary satria mbola tsy tafipetraka le hoe inona ny atao hoe grammaire cinématographique ohatra dia izay zavatra izay fotsiny ohatra dia efa tsara naton'ny sin'izao hetsika izao mba hampafantarina ny olona hoe le cinéma ny tsy hoe mametraka caméra fotsiny dia maka angle dia milalao fa misy langage le izy ahafahan'le izy mipasy raisam-pirenena. Tsy mionona amin'ny fampahafantarana kolontsaina iray ihany ny herinandro ny kolontsaina fa ho hita ao avokoa ireo kolontsaina efa manomboka miroborobo eto an-toerana amin'izao. Ny tanjona dia ny hamehezana ireo tanora artista mba ho fantatry ny be sy ny maro.